Efa miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny ilay podcast. Miaraba ny Marina. Miaraba ny Sambatra, miaraba ny mpiaino sy mpanaraka rehetra. Androany zany tsika dia resaka momba ny fifandraisana amin'ny manodidina fiarahana ihany koa amin'ny teny frantsay zany izy hoe ny relation na ny environnement relationnel. Sujet tena large tokoa. Misy conférencier zay Jim Rohn ny anarany milaza hoe vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Zany hoe ireo olona mifandray akaiky amintsika zany dia na namana io na fianakaviana na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka dia misy influence amintsika zany ny fomba fiainany, ny fomba fijerin'izy ireo, ny fomba fanaony, eny fa na hatramin'ny fomba fiteny sy ny fiakanjony ary raha mifandray amintsika matetika zany ireo olona ireo dia tena hoe mi-influencer atsika tanteraka amin'ny fomba fisainantsika. Misy fiantefana ihany koa amin'ny fomba fanapahantsika hevitra, amin'ny action izay ataontsika, izany hoe mety mitarika hatrany amin'ny fahombiazana, mitarika hatramin'ny fanabeazana atsika na ny tsy fanabeazana atsika zany ireo, satria izy ireo no lasa raisintsika ohatrany hoe mpanolotsaina, mpanome hevitra, olona laina tahaka. Ka noho izany dia tena manana lanja goavana ny manodidina atsika. Marina zany. Eo anatrehan'izany nefany dia misy zany ny fiarahana, misy relation azontsika safidiana, dia misy koa ny relation izay tsy azontsika safidiana. Ao anatin'izany zavatra tsy azontsika safidiana zany zao ohatra ny fianakaviantsika. Tsy afaka misafiditsika hoe ity fianakaviana ity no hiteraka na tahaka izany zany. Misy kosa nefany ny relation zany izay azontsika safidiana tsara mihitsy. Ohatra amin'izany zao ohatra ny toerana hipetrahantsika, ny fianarana ho an'ny zanantsika na ihany koa ny toeram-piasana. Namana koa? Na ny namana. Mazava ho azy. Koa satria araka ny efa nilazaina tao hoe misy fiantraikany goavana amin'ny lafim-piainana maro, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ny manodidina dia misy teny gasy zay tadidy anazy moa eto sady miresaka izay miteny hoe izay miaraka amin'ny ambolambo izy dia ambolambo. Dia amin'ny teny frantsay ilay izany azo adika hoe dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Maneho mihitsy zany hoe tena misy an'izay influence zay ny manodidina akaiky atsika amin'ny fiainantsika. Noho zany dia ohatran'ny mahita eto hoe tena ilaina mihitsy ny misafidy ny relation, misafidy ny olona izay ifandraisana akaiky na ny vondrona izay tokony hisy antena zany, cercle amical na social angamba ny malaza azy amin'ny teny frantsay. Dia raha aminao ry Sambatra, ahoana no mety fomba ahafantarako hoe ty relation ty tokony ho tazomiko, safidiko hijanona hivoatra, hievolue anatin'ity cercle ty, anatin'ity relation ty, na hoe relation tsy tokony ho safidiko, tsy tokony hijanona ao anatin'ity relation ty. Misy fomba zany ahafantarana an'izay. Voalohany aloha zany alohan'ny hidiranao anatin'ilay relation dia tsara teny voalohany ianao aloha mahafantatra ny identité anao, izay efa noresantsika ihany koa moa zay tamin'ny episode teo aloha. Mila zany ianao mahafantatra ny maizy azy anao hoe inona moa zaty, iza moa zaty, satria arakarak'izay fahafantaranao ny tenanao zay no ahafantaranao ihany koa ny valeur anao zany hoe inona no hevitra mety aminao, ny hevi-dehibe, inona koa ny tanjona ilainao mihitsy eo amin'ny fiainana. Zay zany aloha zany voalohany ahafahanao mahafantatra zany hoe mety amiko ve ty relation ty. Zany hoe ve zany raha ny fahazahoko an'izay resaka zay ohatrany hoe mila mahalala zany hoe inona ny soatoaviko, inona ny tanjoko, dia mampitahan'izay amin'ilay relation dia zay vao misafidy hoe ho tazomiko ty na hoe tsy tohizako ty na hoe hiditra ao anatin'ity na hoe tsy hiditra ao anatin'ity. Zay indrindra. Manarakarak'izay ihany koa ny première impression, zany hoe maninona moa tsika rehefa ohatra hoe hanao entretien d'embauche, maninona tsika rehefa manao premier rendez-vous no manao akanjo tsaratsara kokoa, na ny fomba fijerintsika, ny fomba fihetsikitsika rehetrarehetra dia ataontsika mifandray amin'izay tokoa. Inona ny antony mahatonga an'izay? Satria ilay première impression io zany dia zava-dehibe tokoa alohan'ny
idirantsika ihany koa amin'ny relation ahafantarantsika hoe mety amintsika ve ty olony ity ohatra amin'izany zao ohatra ny fomba fihetsiky ny fomba fijery zany hoe ianao zany amin'ny voalohany de efa mahita hoe ohatrany tsy mety amiko ty olony ity na ohatrany tsy mety amiko reto olony reto na ity relation ty na le vondron'olona zany mety hoe tsy mifandray am'le sotoaviko le izy de ny voalohany zany ianao de efa mahafantatra hoe tsy mety amiko zany ty relation ty amin'ny teny malagasy moa zany misy an'ilay fitenena manao hoe mifandray ny tadindokanga zany hoe ilay énergie mihitsy zany de ny voalohany de efa hitanao hoe mitovy na tsy mitovy na mety eninao zany le izy zay ny tena marina rehefa tafiditra anatin'le relation indray zany ianao dia eto misy teboka vitsivitsy zany ahafantaranao hoe mety aminao ve le relation na tsy voalohany amin'izany de hoe misy fifanajana ve sy fifanohanana ao anatin'ilay relation fanohanana ara-petsepo ohatra na amin'ny ratsy na amin'ny tsara ohatra hoe raha malahelo ve ianao de eo izy mampitraka anao eo ihany koa teboka faharoa hoe azo antoka zany hoe misy confiance zany eo amin'ilay relation me ohatra amin'izany ohatra hoe raha ohatra ve ianao mampindram-bola azy de tafaverina ara-dalàna ny volanao hoe azonao atokisina ve olona io ametrahanao ny-janakao raha ohatra ianao ka tsy ao an-trano ohatra teboka fahatelo ny fifampiresahana hoe afaka miresaka tsy misy ayavy ianao miaraka amin'ilay olona alaise ve ianao rehefa miresaka aminy zany hoe tena misesentir zany ianao hoe tena alaise tsara rehefa miresaka aminy teboka fahaefatra mitovy ve ny soatoavinao reo araka resantsika teo mitovy ve ny intérêt anareo teboka manaraka fity mifamaly important be koa zany ahafantaranao hoe relation tsara ty relation ty satria tsy hoe ny anankiray foana no manao zavatra manome zany de ny anankiray mandray fotsiny zany hoe tokony isy zany zay hoe fifanakalozana izay misy réciprocité ao anatin'ilay relation teboka manaraka hoe manaiky ve ilay olona ny maha izy zany hoe manaiky ve izy zay identitéako zay manaiky ve izy hoe za ohatra zao zany hoe tsy mitsaranao izy tsy mikritika anao fahatany tahaka zany teboka manaraka hoe misy manipulation ve ao anatin'ilay relation le manipulation zany ohatrany hoe lasa fitaovana ianao zany ao anatin'ilay relation hoe lasa ampiasain'le olona zany ianao am'izay mahasoa azy fotsiny mifandray kely amin'le zavatra ndraisantsika teo aroa teo zay teboka manaraka miaraka mitombo ve anareo anatin'ilay relation zany hoe misy hitanao hoe mihatsara ny fiainanao anatin'ilay relation rehefa miaraka amin'ny olona io ianao zany hoe misy croissance anatiny miabe ve ianao ao anatin'ilay relation teboka manaraka izay hoe eo ve izy raha misy ilainao misy hoe misy disponible présent raha ohatra hoe andao to ohatra hoe mifameno-kely amin'le teo ihany koa izy hoe raha ohatra sanatriana zany hoe misy zavatra manjoanao ohatra de eo ve izy mampitraka anao mahatsiaro sambatra mihitsy ve zany ianao eo anatrehany zany hoe tena ilainao mihitsy le relation zany hoe ilay relation zany tena ohatrany hoe lasa fiainanao tena hoe hitanao hoe mahatsaranao mihitsy zany le relation fahateboka manaraka farany zay mbola horesantsika manaraka ihany koa moa zany de misy ny relation zany zay manapoizina anao mihitsy zany hoe lasa toxique zany lay relation lasa ohatra hoe lasa manaratsy mihitsy ny toe-ponao ny toe-tsainao ary zay relation toxique zay zany lasa manaratsy anao tanteraka mihitsy le izy de io moa zany mbola horesantsika manaraka mazava tsara anampiko kely ny teninao angamba sambatra dia reo teboka maromaro no velabelarinao teo reo dia tiako tsindrina fotsiny le resaka hoe fifanakalozana mifamaly fa tsy hoe izaho rery zany no safidiako ty relation sy satria mitondra an'ireo zavatra rehetrarehetra reo ho ana fa izaho koa zany ao anatin'le relation tokony manome an'ireo zavatra reo ho an'le olona tokony mahatsapa an'ireo zavatra reo koa le olona avy amiko zay indrindra marina mihitsy zay rehefa nieno ny zavatra ny velabelarinao teo de mety azo fitinina angamba ve proposition ana ohatrany hoe résumé kely zany ty hoe
misy zany tipana relation telo angamba zany vao eritreritro teo. Ny relation voalohany ataoko angamba hoe relation de qualité ny antsoko anazy. Io relation de qualité io zany de tena hoe relation hoe ao anatin'le fifandraisana, le finamanana, le fiarahana de tena mahatsapa mihitsy ny andany sy ny ankilany hoe tena maniry sosiny tsara ho ahy ity olona ity, tsy ambava fotsiny fa misy action mihitsy satria manampy anao ahatratraranao ny tanjona le olona ianao koa manampy azy ahatratrarana ny tanjona, manampy anao mba hahita vahaolana, maneho mihitsy fanohanana zany ohatra hoe ara-bola, ara-potoana, ara-torohevitra. Raha exemple anankiray zao ohatra hoe zavatra teny faniainako moa ty misy olona zao tena miteny mihitsy hoe ao fa tazaiko ny zanakindry mandritra ny dry mirevize examen ohatra hoe 1 heure isan'andro. De zavatra ohatr'izay zany fa tsy voatery koa hoe toana ara-bola fotsiny le izy fa tena hoe ara-torohevitra, ara-potoana ihany koa. Relation de qualité zany zay ny relation faharoa izay hitako ihany koa manampy amin'ny resaka teo fa hitako sy mety efa niainako koa ny relation mifototra amin'ny resaka intérêt. Misy ny olona tena atao mihitsy hoe mpitsetsitra, tena hoe rehefa misy ilainy anao de fantany ianao, fantany numéro anao, aina mikontakte anao, fa tsy mahafantatra anao izy rehefa tsy ao anatin'izay zavatra ilainy izay. De misy ary izy ireny mazana maneho fialonana mihitsy ny fihetsiny satria rehefa tena faly sy misy victoire, misy fandresena ianao, misy réussite de tsy tena miara-paly aminao izy fa ambava fotsiny le izy ary tsy manohana anao zany izy amin'ny resaka fahatratraranao tanjona rehefa hoe zavatra asoanao, fa rehefa ohatra hoe miaraka fotsiny misy mapety azy fotsiny de miaraka izy ary mazana reny olo reny dia manaratsy sy mandoto anao rehefa tsy eo ianao. Zay teboko zay zany tena hitako mihitsy personnellement hoe tena fambara tsy mamitaka mihitsy amina resaka relation. Rehefa hoe eo amasinao izy tsy maninona fa rehefa tsy eo ianao dia tsy manohana anao izy na tsara ataonao moa na ratsy zany fa tena hoe manaratsy sy mandoto anao. De zay zany no catégoriseko hoe relation sur l'intérêt. Ny relation farany angamba izay misy ihany koa de nataoko moa ny anarany hoe relation agréable, zany hoe plaisir fotsiny no iraisana, zany hoe fialamboly. Ohatra hoe samy tia manao bisikileta zay de miaraka manao bisikileta amin'iny fotoana iny de zay relation agréable zay relation zay fefa voafaritra mihitsy zany hoe ao anatin'ny plaisir fotsiny ny arahana fa tsy mihoatra an'izay. Dia ohatra hoe rêve sy ny sisa centre d'intérêt no entin'iny relation iny zany fa tsy mitondra zavatra ankoatran'izay. De ireo zany ngamba no hitako hoe mety afaka manampy koa amin'ny fijerevana akaiky mba ahafahana misafidy hoe inona ny relation tiako ananana, inona ny relation tsy tiako tazomina ao anatin'ny fiainako. Ny relation agréable zao afaka tazomina tsara koa satria tsy voatery hoe tsy maintsy maneho zavatra ho anao le olona fa rehefa mitondra soanao fotsiny ohatra hoe mipartager loisir de efa mitianao tazomina zay de azonao atao tsara no mitazona an'izay. Zay angamba zao no hitako raha ny hevitro hoe mitodika amin'ilay relation eritreretina indray zany ohatra hoe eny ary nanao bilan kely nahita hoe ty relation ty tiako tazomina, ty relation ty tsy mety amiko, inona indray ary zany no mety azo atao raha hoe manoloana ny relation hoe hita hoe tsy mety amin'ny tena nefa efa tafiditra ianao zany satria raha amin'ny voalohany ianao mahita hoe tsy mety de tsy miditra ianao, fa raha efa tafiditra indray ary ianao de hitanao hoe misy relation tsy mety, inona indray no mety azo atao amin'izay. Voalohany aloha angambany maliko an'izay fantain'izay de hoe voalohany aloha mila mahafantatra zany ianao aloha zany hoe tsy mety aminao zay relation zay. Zay zany aloha ny voalohany. Rehefa mahafantatra ianao zany hoe tsy mety aminao zay relation zay de eo zany ianao no afaka mandray fepetra amin'izay hoe inona zany no azoko atao fa anisan'ny voalohany inona zany aloha zany mametraka izay mahafantatra hoe tsy mety aminao zay relation. Zany hoe zany raha ny tianao tenenina ve hoe mila mahita ianao hoe tsy mety tika finalement de miaccepter zany ianao hoe na efa relation efa ela be ary ty ka tsy mety de tena manaiky androany hoe tsy mety amiko ty de tsy maintsy manapaka n'ity relation ty.
zay mihitsy. D'accord. Izay lafin'izay ngambany raha ny fijeriko a dia mila miteny mazava zany ianao hoe manoloana an'le olona na le vondrona hoe tsy mety amiko intsony ny fifandraisana afaka milaza tsara koa ianao diplomatiquement hoe efa nievolue tamin'ny fiainako tsy mety amiko intsony le fifandraisana koa manomboka izao dia tsy afaka anao intsony ny zavatra angatahanao na tsy afaka hiaraka intsony amin'ny fotoanan'ny fifanomezantsika isam-bolana na isan-kerinandro afaka mametraka ihany koa ianao mila mametraka ianao hoe hatreto ihany no azoko atao sisa manoloana ny relation antsika na manoloana ny tia fa tsy afaka anao mihoatra ny taloha intsony aho. Manarak'izay koa dia mila miresaka koa ianao zany amin'ny olona izay anananao confiance ivelan'ilay relation. Ohatra zao any amin'ny toeram-piasana zany raha hoe manana relation ianao ohatra hoe tsy hitanao fa tsy mety aminao le relation dia mila miresaka amina olona ianao ivelan'ny toeram-piasanao anananao confiance. Ohatra hoe tsy haiko miresaka amin'ny mpitondra fivavahana na ny ray aman-dreny na olona hafa ankoatran'ilay ao anatin'ilay toeram-piasana. Ny anton'izay ve zany hoe inona ny tena anton'izay hoe ahafahan'ilay olona manome sosikevitra ve sa hoe ahoana ny eritreretinao hoe mila miresaka amin'olona manana confiance io? Tsika mantsy raha ohatra ka le olona ao anatin'ilay toeram-piasana ihany zao raisiko ohatra ilay toeram-piasana teo raha olona ao anatin'ilay toeram-piasana ihany zany no resahanao an'izay hoe ananao relation tsy mety aminao zay dia mety biaisé ny fijeriny satria olona fantany zany olona io. Raha ohatra nefa tsika ka mila miala amin'ilay relation izay tsy ao anatin'ny toeram-piasana zany ohatra hoe namana ankoatran'ny ao am-piasana dia miresaka amina hoe misy tahaka izao ny relation ao am-piasana dia iny olona iny zany afaka mahafantatra izy zany hoe manana avizany izy tsy mitongilana. Azoko tsara. Mila olona manana traikefa amin'ny lafin'ny fifandraisana koa zany manampy sy mety manome hevitra anao par rapport amin'izay dia mila olona koa zany mahay manohana anao amin'ny resaka le limite mila apetraka izay ilay somary nyteneniko teo hoe mametraka fetra ianao hoe hatreto ihany ny azoko atao. Marina hoe somary sarotsarotra izay tsy ny olona rehetra no mahavita an'izay mametraka limite izay hoe non tena vita hatreto. Somary matetika ny anaty émotion sy hoe misy fihavanana sy ny ohatr' izany tsika malagasy indrindrandrindra dia tsy mahavita mametraka an'izay limite izay dia marina hoe tsara ny manana olona manana traikefa olona ivelan'ilay relation mba tsy mitongilana. Satria mety voamaika ary hanimba an'ilay relation anao mety hanimbanao ihany koa raha olona tsy manana traikefa na tsy manana expérience zany no hanome torohevitra anao satria arak'ilay voalazantsika teo mety i-influence anao amin'ny zavatra ratsy indray ary izy zany. Azoko. Ny zavatra hitako anankiray koa zao hoe mety manampy ahafahana ataoko hoe mahita sy miala amin'ny relation tsy mety amin'ny tena dia ny resaka ohatrany hoe fikambanana réseaux sociaux boky zavatra ohatran'izany izay matetika maneho expérience témoignage ny olona tamin'ny fiainany maneho trangam-piainana tamin'ny olona dia mitantara zavatra dia matetika mahita hoe way ary tena ohatran'izao mihitsy ilay zavatra iainako ohatra amin'ny anana na ilay zavatra misy ao anatin'ilay vondrona ohatra izao dia izaho zao mahita hoe reny anisan'ny zavatra mety manampy ihany koa anao mampahita sy ahafahanao mandray fepetra mombana relation. Marina zany. Anampiako an'izay koa zany rehefa tratran'izay hoe hitanao zany hoe tsy mety zany ilay relation dia mila miala amin'ilay relation zany ianao aloha. Na ianao eo no eo na tsy kelikely. Sarotra be moa zany araka resaky marina teo indrindrandrindra amintsika le resaka hoe fianakaviana satria misy ao amin'ny fianakaviana matetika misy fiarahana fifandraisana zany izay hitantsika hoe tsy mety amintsika ilay izy. Nefa tsika noho izay fihavanan'izay zany dia tsy hoe afaka atao dia hiala eo ny eo ianao zany ao anatin'izay fianakavianao izay fa ny azonao atao zany dia hoe miala tsikelikely tapahanao zany ny fifandraisana na ahenanao zany ilay fifandraisana amin'ilay olona izay anananao olana ohatra na hitanao fa tsy mety aminao. Maromaro ihany izay zavatra nifampizarantsika toy izay ny fotoana ity mandroso ihany koa fa an'io zany zahay dia te hanentana ny tsirairay
mba anao an'izay exercice angamba ve no azo ilazana an'izany hoe hipetraka tena manoloana ny taratasy anankiray ohatra raha te hanoratra dia tena mametraka hoe reto fanontaniana manaraka reto izany no tsara hapetraka hoe iza ireo olona manodidina iza avy ny olona manodidina azy izany hoe mi-identifier zany le environnement relationnel anao mihitsy dia avy eo afaka mijery amin'izay ianao hoe inona ny zavatra fanaonay reto rehefa miaraka miresaka fivoarana ve zahay sa miresaka olona hafa fotsiny ohatra inona ny fiovana miseho amin'ny fiainako hatramin'izay ny faneraserako tamin'ireo olona ireo tamin'ity olona ity tamin'reto vondron'olona reto nisy soa azoko nisy fanabeazana ho an'ny tenako azoko ve tao anatin'ny fifaneraserako tamin'ireo sa ve nisy zavatra ohatrany hoe ratsy afaka apetraka ihany koa ny fanontaniana hoe nanampy ve ireo fifandraisana nananako ireo hatramin'izay tamin'ny lafiny samihafa nitondra vokatra soa ve sa hoe au contraire lasa ohatrany hoe mety lasa nampanao foana anana mety lasa nampanao zavatra ana izay tsy fanaoko nefa izay tsy toaviko nefa mety lasa nataoko le izy dia eo zany mba manao an'izay bilan izay zany mba hahafahana misafidy fifandraisana mitondra soa sy manampy ho amin'ny fahombiazana dia izay angamba ny teniko farany izay fanetana an'izay dia ameko any sambatra ny fametrahana ny veloma sy famaranana ny fandaharana arak'izay fandraisany toy izay zany dia important zany hoe zava-dehibe tokoa ny relation eo amin'ny fiainantsika ary manana didy mihitsy tsika zany isafidy reo olona izay ifandraisantsika matetika satria araky ny efa nanolazaintsika teo hoe zavatra tena important le izy miinspire anao ve le olona admirinao tokoa ve le olona hitanao ve fa mitondra vokatsoa tokoa aminao ilay fiarahana ary araky ny teny marina teo dia hoe fifanakalozana le izy zany hoe mitondra vokatsoa ho an'ny hafa koa ny fananany ianao dia toy izay indray zany ny fandarantsika androany dia mametraka ny veloma mandra-piresaka indray dia mametraka veloma marina ihany koa mandra-piona daholo indray